Ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Sara atrufi sahatana itsangana nauti Tompo atunau banafutra enimani nani atrufi zangunana Riava malala ho aminareo mandrakarivany ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ho aminareo aneny fanahy masina. Miarabantsika rehetra indray natratra izao andron'ny Tompo zao. Alahady andro tsara, andro ivavahanay, andro nitsangananao ry Tompo, andronao mpanavotray. Sotran'Andriamanitra tsika riavana noho izany, manasanao hiara-iombona ankalaza sideran'Andriamanitra ny riavana. Hiaraka anatona ny Tompo hitondra ny fiainantsika rehetra eo aminy. Ary indrindra hiaraka koa hiaino ny tenin'Andriamanitra izay sakafo mahavelona mitondra antsika eo amin'ny fahalalana tsara amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa tsy misy Andriamanitra fa tsy izy irery ihany riavana. Manasanao ary anaraka an'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, indreto ny fiangonanao, faly de faly tokoa satria velonay trapamonjena. Andro pamonjena ny andro anio satria andronao ry Tompo natokana indrindra hiangonana amin'ny anaranao. Ka de ndreto izay Tompo tafavory eto anatrehanao, ao moa ny ao an-trano fiangonana, ao ny vao miomakomana andeha, ary ao ny mety tsy afaka fa de miaino an'izao fitaovan-tseratsera izao, ary ao ny mety nanadino ny mahazava-dehibe ny fivavahana. Kanefa izay rehetra ireo Tompo de tiana ho vonjena. Ary izany no mahafaly anay hoe ny Andriamanitra de Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra velona sy miasa, ary Andriamanitra maneho ny fomba ny eo araka ny Kristy Jesosy mba ho tanteraka ny famonjena anay. Aveary fanahy masonao tario lalana izahay, ho ankasitrahanao aneny fanoloran-tenanay tsirairay avy arahany indrindra ny fibebahana Tompo, de miaiky ny eloka sy ny fahotanay eo anatrehanao zahay, fa zany no hevitra mampisaraka anay aminao ary indrindra tsy andraisanay ny famonjena, fa vesaranota izahay. Matetika de ny tianay atao ihany no atao, fa tsy miezaka izay mba hanao izay tianao Andriamanitra. Fa ny izay de anatra hoe ny tianao, hamonjy anay ianao, hanafaka anay ianao amin'ny asan'ny satana rehetra, ary ampitoetra ny herin'ny teninao mba hanova ny fiainanay. Sotra ary Jesosy, fa hiteny aminay ianao amin'ity marainay ity de mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. De ho amina rehetra neny famelan-keloka, ary misaotra no nanomezanao anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia antsika hiara-naraka ny vaky-teny ry havana, arak'izay hita ao amin'ny boky ny Asan'ny Apostoly toko 17, ho vakiana manomboka amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 4:30. Izao ary ny vaky-teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paolo nitsangana teo afovoany Areopago ka nanao hoe: ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra de fatra-pivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo de nahita alitara anankiray misy soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra.
Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'ny olona. Toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny hahatsapaka hita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no velomantsika ary sy etsentsika ary iainantsika araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany isika. Ary satria iterak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra ny nitsinjery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny koa efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nareny amin'ny fitsanganan'ny maty izy dia niomeny sasany. Ary ny sasany kosa nanao hoe mbola hiaino anao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy. Anefa ny olona sasany ny ray taminy ka nino. Mba naman'izany Dionisio sy Dinosio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damaria ary ny sasany koa. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho aminareo anie havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro i Paoly ry havana tonga tao Atena ary niditra tao amin'ny toerana anankiray izy dia teo amin'ny Areopago zany izay toerana fivorian'ny olona manan-kaja ary miendrika tribonaly mihitsy azy zany. Ka dia teo amin'ny olona izay heverina ho manam-pahefana na manam-pahendrena filozofa moa filazantsika azy no nandaran'i Paoly izao teny izao. Io moa dia marina fa dia misionera faharoa nataon'i Paoly ary nahatonga azy indrindra ampafantatra ny momba n'Andriamanitra tao amin'izany fivoriana natao amin'ny tranon'ny Areopago Atena izany. Zavatra tsaroana ry havana, nandresy lahatra i Paoly an'ilay Andriamanitra tena izy izay napetraka zareo anankiray tsy fantatra teo amin'ireo Andriamanitra be dehibe izay nivavahan'izy ireo zany. Ny zavatra ataony dia nisy alitara anankiray zany nisy zao soratra hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Ina moa tiana ambaran'izay ry havana, tsapany zany fa be dehibe no Andriamanitra izay nivavahany. Kanefa na dia teo ary ireo dia nisy ihany zavatra tsy ampy tamin'izay asan'izay Andriamanitra be dehibe nananan'izay. Ka dia io nametrarany hoe na izy io na izy dia tsy fantatra izy asiana alitara anankiray hanehoana azy. Ary dia nivavahany zany hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Dia io no nararoton'i Paoly rehefa niditra tao, io Andriamanitra tsy fantatrareo io nefa ivavahanareo dia io no toriko aminareo. Hitantsika eo amin'ny 7:20 tapany faharoa zany. Ary dia izay koa ry havana no anasana antsika ny hoe andresy lahatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'izay Andriamanitra marina koa izay ivavahantsika ry havana. Ny voalohany indrindra dia hoe maneho ary ny tenany amintsika io Andriamanitra io arak'izay fanambarana nataon'i Paoly Apôstôly eto hoe Andriamanitra dia mpahary.
eo amin'ny 420 no ataontsika an'izany. Ny faharoa dia Andriamanitra dia Andriamanitra velona sy miasa. Eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 520. Ny fahatelo dia Andriamanitra anie dia fitiavana e. 530 ka hatramin'ny 130. Ary ny farany dia Andriamanitra dia maneho ny fombany araka ny Kristy Jesosy. Andriamanitra dia maneho ny fombany araka ny Kristy Jesosy. Andeha ry havana hijery an'ireo lohahevitra ireo tsika. Natao indrindra moa zany mba hampiorina ny finoantsika e. Isika izay milaza fa efa mahalala an'Andriamanitra na kristianina. Isika koa izay mbola tsy mahalala an'izany Andriamanitra izany dia ilazana ary tsika fa izao ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany amintsika. Voalohany, Andriamanitra dia mpahary. Voalaza ry havana eo amin'ny 420 izany Andriamanitra mpahary zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana, sady tsy mba topoy ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany manome zao rehetra izao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Samy manana ny resany ry havana ny olana amin'ny fahariana izao tontolo izao. Aza inoana satria tao Areopagonge filozofa ny olona betsaka tao. Rena dia manana ny fiheverany koa hoe nanahoana moa ny nampisy izao rehetrarehetra izao. Nanahoana ny nahariana ny olona. Dia misy amin'izy ireny inge antsoina hoe tsy mino izay mametraka mazava tsara fa tsy marina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny asam-pahariana. Ary mandaha indrindra ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy ary izy. Mandahako izy ny fisiany zany Andriamanitra zany izay ambaran'ny soratra masina. Fa eto ry havana dia abaribarin'ny Paoly hoe Andriamanitra mpahary. Io ilay Andriamanitra tsy fantatrareo io. Io ilay toriko sy ambarako aminareo fa izy anie nanao izao tontolo izao e. Sy ny eo amin'ny rehetra dia izy no nanao anazy. Ary tsy efa tena tompony koa izy. Tompon'ny lanitra izy, tompon'ny tany izy, tompon'ny olona rehetra izay eo ambonin'ny tany zany io Andriamanitra io. Ary ny fahalebiazana zany Andriamanitra zany tsy omby eo anatin'ny tempolo izy izay natao tanana. Ary izy koa dia manerana izao tontolo izao zany Andriamanitra zany. Fa ny lanitra koa aza tsy ompy azy hoy ny fanoratan'ny soratra masina zany Jesosy Kristy zany. Ary dia ambarany koa fa tsy mba topoin'ny tanan'ny olona izy toa mila zavatra, fa izy ary no manome izao rehetra izao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Ambara fa tena hoe loharanon'ny fitahiana mihitsy zany Andriamanitra zany. Rehefa nahary an'izao rehetrarehetra izao dia mbola eo amin'ny tantara an'izao tontolo izao koa. Fa loharanon'ny fitahiana samihafa izany Andriamanitra izany. Ry havana malala, ndeha aritsika tao amintsika, ampaherezintsika mba hametraka tsara ny toeran'Andriamanitra arak'izay maha izy azy mba hahatanterahany indrindra zany fandraisantsika anjara na fananantsika anjara amin'ny fahariana izay nataon'Andriamanitra ho antsika ry havana. Tsarovy fa itsika ilay voalohany zavaboary no harian'Andriamanitra araky ny endriny, ka dia tsy foin'Andriamanitra isika na hariany, fa afaka indrindra Andriamanitra ampitoetra ny fiadanany eo amintsika isan'andro ary rapitso ary ho mandrakizay. Fa ny faharoa ry havana dia Andriamanitra velona sy miasa koa io Andriamanitra io. Andriamanitra velona sy miasa io Andriamanitra io. Lazainy amin'ny 520 ka hatrany amin'ny 520 zany. Izay maneho ry havana fa ilay asa-pahariana izay nataon'Andriamanitra dia nataony ho an'izao tontolo izao koa. Ka io Andriamanitra io dia mampita aina ho an'ny zavaboary izay nohariany. Satria ao amin'ny Andriamanitra ny aina dia ampitainy tao amin'ny Jesosy Kristy
dia ampitaina amintsika koa zany tamin'ny asam-pahariana riavana. Raha izany tantara izany moa ny jerena dia zao hoe velona io Andriamanitra io, velona io Andriamanitra io. Ary raha velona Andriamanitra dia tany saina eto hoe zao tontolo zao mihitsy dia tokony hanana anjara amin'izay fahavelomana izay. Zao ary vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ambonin'ny tany rehetra. Ary ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Raha tahiny hatsapaka hahita azy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy anie ny velomantsika, sehetsehentsika ary iainantsika araka nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterantsika. Zany hoe tsy afa-miala mihitsika riavana araka mazava-boary no arian'Andriamanitra antsika fa manana anjara amin'io Andriamanitra velona sy miasa io. Ary tena maneho mihitsy zany hoe afindran'Andriamanitra amintsika zany fahavelomany zanany zany mba hahatonga antsika hanana anjara ao amin'Andriamanitra mandrakariva. Tsy anio ampitsy fa roa mandrakizay izany. Raha zavatra misy ary riavana dia zao hoe ity Andriamanitra ity tsy mba le afindran-tanana akory fa ny sampy dia mazana ireny dia afindran-tanana. Ary io moa no lazain'izao tenin'Andriamanitra zao izay maneho amintsika mazava tsara fa tsy mba tahaka ny volamena na volafotsy amin'ny 1920. Tsy izany ange no anehontsika zany Andriamanitra izany. Raha milatsika fa teraka Andriamanitra dia fanahy. Noho izay koa ny olona dia manana ny fanahy masina ao anatiny ao. Ary nampitoerin'Andriamanitra amintsika olona ny endriny mba hananantsika fitoviana amin'izany Andriamanitra izany. Ka ny olona mitovy amin'Andriamanitra dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra indray no ataontsika tahaka ny volamena na volafotsy na voasoratry ny fahaizana matsain'ny olombelona. Zany hoe tsy azo anehoana ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zany reny asa ny tanantsika rehetrarehetra reny. Tsy azo fankanao izay tsika satria tsy azo aseho amin'ny endrika volamena io Andriamanitra io na amin'ny endrika volafotsy io Andriamanitra io na hosoratana araka ny fahaizan'ny olombelona. Tsy ariavana. Tsy azo aseho ohatr'izay Andriamanitra satria tsy azon'ny olona ilay mpanazana Andriamanitra zany. Fa sika olombelona kosa eo anatren'Andriamanitra dia notarihany indrindra mba halala fa raha miasa sy velona Andriamanitra dia afindrany amintsika koa izay aina izay mba hiasantsika ka tonga hivelomantsika, hiainantsika ary hietsentsika ilay Andriamanitra izay miasa ao anatintsika. Ka ny olona tena manana an'Andriamanitra riavana ny zava-dehibe dia zao hoe olona koa izy velona sy miasa. Fa ny fahatelo dia zao hoe iza koa Andriamanitra io ilay Andriamanitra fitiavana io. Andriamanitra fitiavana io. Arao nge le vaky teny amin'ny 9:20 ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendry andro iray mba hitsarany koa izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'le raha voatendriny izay ilazana indrindra riavana fa io Andriamanitra io dia fitiavana io. Raha fitiavan'Andriamanitra dia na inona tsy fahalalantsika araka ny maha-olombelona antsika. Tsy finoana tsy fahafantaranao feno an'Andriamanitra tahaka an'izao tao Athènes zao dia odinin'i Jesosy tsy fantatra zany. Satria tia hamonjy ny olona izy. Hany ka tsy mitahiry fahatezerana amin'ny olona izy fa apetrany kosa riavana ny teny izay hitaomana ny olona handray ny famonjena dia andidy ny olona rehetra izy amin'izao tontolo izao hibebaka. Fa na iza olona ka mibebaka marina tokoa dia manatona an'i Jesosy dia mahazo famelan-keloka izy ary mahazo ny fiainana mandrakizay. Andeha riavana mba hifalitsika zany ten'Andriamanitra zany fa isika zao mihitsy dia efa ninia tsy nandray na ny aino ny teny
izay omeny Tompo atsika, anika lasa fandiso ny zavatra izay ataontsika ry havana. Androny tsy fahalalana zany. Tsika nele tsy mety mino tsy mety mino amin'ny Jesosy Kristy tsika ho tompo sy mpamonjy. Koa izay no andidiny Jesosy tsika raha miverina kosa tsika, miverina ho amin'ny Jesosy Kristy, ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Ary anompo azy tokoa ny zava-dehibe hitranga dia izao hoe manafaka atsika Andriamanitra, ho afaka tsika amin'izany toetra ratsy zany, ka halala indrindra fa Andriamanitra dia fitiavana, te hanompo atsika izy ary te hanolotra ho atsika ny fiadanany, fa zay ny asa fanompoana ataon'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy nentin'Andriamanitra naneho ny fitiavana, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Dia miasa Jesosy Kristy ary mitarika atsika izy mba hanana zany anjara tsara zany aorian'ny fibebahana. Ary ny farany tiavana dia nanahoana kosa moa zany hoe toetran'Andriamanitra miray fomba araka ny Kristy Jesosy zany. Na hoe inona ny fomban'Andriamanitra araka ny Kristy Jesosy. Ny zavatra hita ry havana ty Jesosy Kristy ty nge tena Andriamanitra ty. Nomen'Andriamanitra atsika Jesosy Kristy mba hamonjy atsika. Ary dia tanteraky Jesosy hatramin'ny farany izany asa izany. Fa isika olona kosa ry havana dia sarotra amintsika mandray ny fampianarana izay nomena atsika. Ny teny amin'ny Kolosiana 2:2. Ndeny eo jerentsika zany hoe Kolosiana 2:2 ny andininy 9 sy 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny n'Andriamanitra izany. Tandre mifandao misy malasa anareo babony amin'ny filôzofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abdi-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy, fa ho amin'ny tena ny toeran'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Kolosiana 2:5 zany. Be dia be ry havana ny fampianarana misy etseroa. Misy mireny fampianaran-diso famitahana foana. Ary eto moa dia lazainy hoe fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abdi-pianaran'izao tontolo izao. Miverina indray tsika hoe hamarinina amin'inona moa ny olona ankehitriny, hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy anke ny olona. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy verina indray tsika hamarinina amin'ny lalàna sy ny fankatoavana zany, hamarinina amin'ny fanaovana ny tsara sy ny marina. Dia zay ny tena zava-dehibe. Finoana ry havana, zany no hamarinana atsika ary dia manaraka eo koa hoe foana ny finoana ratsy ranasa. Dia aseho tsika amin'ny alalan'ny asa izany finoana izay nanantsika izany. Ary dia izany no endriky ny fahariana vaovao izay ataon'Andriamanitra amintsika ry havana. Ary izay tsorina zany eto amin'ity fampianaran'ny Paoly ity dia fa manatsidika tsikelikely koa izany amin'ny hoe araka ny Kristy Jesosy ve tsika. Fa le araka ny Kristy Jesosy ao no ahitantsika ny fomban'Andriamanitra rehetra. Ka raha maneho ny tena zany eto Andriamanitra dia izy hoe araka ny Kristy Jesosy, izay no amonjenantsika araka ny Kristy Jesosy, izay no atanterahany fomban'Andriamanitra rehetra. Raha tanteraka amin'ny Kristy Jesosy ny fomban'Andriamanitra rehetra dia ny andrasana amintsika zany dia ny finoana any Kristy Jesosy ry havana. Fa raha mino isika dia ho hitantsika tokoa ny voninahitr'Andriamanitra ray eo amin'ny fiainantsika rehetra. Io Jesosy Kristy ho ary nentin'Andriamanitra nariana n'izao tontolo izao. Ary zay ry havana no ahitantsika fa ny fampianarana izay nentin'ny Apôstôly anie dia nampiroronahana ny olona noho ny tsy finoana. Inona ilay tsy finoana ry havana? Dia ny tsy fahalalany fitsangana ny tenany maty, arak'izay no tanterahan'i Jesosy ary izy no santatry izay efa nodimandry, nandresy ny fahafatesany. Zany fomban'Andriamanitra zany araka ny Kristy Jesosy dia nandresy ny fahafatesany Jesosy
Noho izay ny olona rehetra mino azy koa dia mandresy fahafatesana. Eo amin'ny 5 faraka amin'ny 30 sy 4 amin'ny 30 maty ny zava-nisy dia zao misy ny olona tsy nanaiky izany fampianarana izany, nandahany Jesosy izy, toa tsy nino an Jesosy izy, kanefa kosa nisy ny olona nino ry havana. Dia tahaka ny Dionysio Areopagita sy ry Damary zany ary ny sasany koa izay ninona nomezan'Andriamanitra antsika ny Jesosy Kristy Tompo. Ary izay ry havana aresy lahatra antsika hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy fahariana vaovao an'ny olona zany endrika anehoana fa efa resy ny fahafatesana, resy ny ota, mendrika indrindra ny hanompontsika an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka ny fampianaran'ny fiangonana dia miorina araka an'i Kristy mpamonjy. Ary io Andriamanitra io ary no aseho amintsika fiangonana ankehitriny, tsy mitady famantarantsika, tsy mitady fahagagantsika, fa ny ten'Andriamanitra dia manambara ry havana fa efa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra ka nandresy ny ota rehetra araka an'i Kristy izay. Tsy misy mpamonjy ho antsika afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, araka an'i Kristy izany. Mamelona antsika Andriamanitra miasa isika satria ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra velona sy miasa. Io la Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary lasa ny an-danitra, ary mbola miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina eo amintsika ankehitriny mba hitarika antsika mba hanaiky ny famonjena izay nataon'i Jesosy. Io lay Andriamanitra fitiavana io lay tonga nofoka nonina tamintsika io lay Jesosy Kristy fahatanterahany ten'Andriamanitra hoe izay ny mari-pitiavana an'izao tontolo izao. Ry hava malala, ndeha antsika hanaiky fa araka an'i Kristy tokoa dia azontsika ny famonjena. Io lay Andriamanitra izay tsy fantatry ny olona tamin'ny fotoan'andro, fa fantatsika kosa zany Jesosy Kristy izany sy ny herin'ny fitsanganan'ny tenany maty hanomezany antsika ny fiainana mandrakizay. Tompony hampahery antsika ry havana, ahafantarantsika ny Jesosy sy Andriamanitra ary ny fanahy masina. Ho azy reriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra, ndreto izay mbola mifaly mandrakariva amin'ny fahasoavanao, izay nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy ilay zanakao lay tokana, lay ihany mpamonjy anay. Misaotra fa efa nahalala sy nahafantatra anao izay Tompo, ary ny fonanay na dia tsy toa tsy tanteraka aza izany, satria tsy afaka naneho anao tamin'ny teny tsy tamin'ny asa izay, fa naneho kosa tamin'ny fombanay araka ny maha olombelona ihany. Raha mety indrindra ianao Jesosy dia tario lalana ary izay ahafantatra anao. Ary dia ampitomboy ny fononay, ahaizana koa mijoho vavolombelona amin'ny fotoana rehetra, tahaka izao nataon'i Paoly izao, ka nambaranay ny marina fa ianao no hany mpamonjy anay, mpampianatra anay, be fitiavany, mpavelona sy miasa ka dia mampiasa anay ianao, ary fantatra efa nahary anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Dia misaotra indrindra Tompo fa araka an'i Jesosy dia tanteraka izany rehetrarehetra izany. Misaotra Jesosy no nanekenao hitondra ny azy fijaliana, izahay moa dia manaraka anao. Ka dia jereo ny fiainako avinay rehetra mba ho voninahitra ho Andriamanitra irery ihany. Avia ary Jesosy Tompo, mandrenesa ny vavakay, dia miaino anay, ao ny marary, ao ny sahirana, ao indrindra koa ireo mila fampaherezana avy aminao, ary eo indrindra koa ny variana amin'izao fiainana izao. Raha sitraka ao Tompo dia mba vangio amin'ny alalan'ny fanahy masina izy ireny, ka tsiaro fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo aminao ary izay na ny andavanandrom-piainanay izany, ny anio, ny ampitso, ary ho mandrakizay
tsisy arombaka anay eo pelatananao anie. Dia mianoa ary ny vavaka rehetra izay ataony naizanaizan'io, naizanaiza angonandrona telo amin'ny anaranao. Dia ny vavaka ianao Tompo, ary ainy koa izay ataonay eto amin'ity fitaova tseratsera ity samy indray vavaka ny olona rehetra ka hitomba ao anatin'ny finoana sy ny fatokinanao anie. Ary dia azoto iainy toroteny, azoto hianatra soratra masina, azoto hanompo anao Andriamanitra. Dia misaotra Tompo izany vavaka izany, miaraka amin'ny fangatanay izay rehetra mazoto voatonontonona dia meo anay. Ka dia sitraka ny manakambana izany amin'ilay vavaka izay nampianaranao Tompo manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay anona saza ho anay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy famanafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra n'Andriamanitra lehibe ary tsika ry havana tanteraka izao fotoana izao. Ko raha misy tery, raha misy laza dia ho an'ilay Andriamanitra izay fantatsika loatra ao amin'ny Jesoa Kristy Tompo irery ihany. Tanteraka aminareo ary nitsodrano fitahiana ho antsika. Dia ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ary fampaherezana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny mandehanary dia manompo ny Tompo amin'ny fifaliany ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.